Olaina indray ny voamarina fa mitondra ny tsimok'arerina coronavirus araka nambaran'ny profesora Fodiana mpitondra ny tenin'ny centre de commandement opérationnel COVID-19. Ny efatra amin'ireo marary ireo dia avy any Toamasina ary miditra hopitaly any an-toerana. Raha mony eto Antananarivo kosa ireo roa hafa. Nanambara ihany koa anefa ity mpitondra teny ity fa nisy marary misy dimy ihany koa no sitrana tanteraka afaka namonjy Fodiana. Nanome tokony ministra ny fandaminana Rijasoandriamanana fa tsy maintsy tanterana ny Fanadinam-panjakana rehetra amin'ity taona ity. Noho ny fisian'ny amin'ny ara-pahasalamana nefa izay nitarika amin'ny fikatoanan'ny sekoly rehetra manerana ny nosy dia tsy maintsy halavaina ny fotoana ahafahan'ireo mpianatra misoratra anarana amin'ireo fanadinana ireo. Nilaza ity mpikambanao amin'ny gouvernement ity fa efa mandinika ny fomba hanatanterana ireo fanadinam-panjakana ireo ny tompony andraikitra isan-tsokajiny. Noho ny hamaroan'ny olona tonga tena fahatserana taxi bus tena andotam-penaka, ny maraina 7 Avril dia nandray fanapahan-kevitra amin'ny ministera fitaterana. Tsy misy intsony fizarana ny fahazon-dalana manokana ho an'ireo izay mikasa hody any amin'ny faritra. Ny manifold ny solon'izany taratasy izany ka ahafana ny mivoaka amin'ny faritra Analamanga ankalalahana. Nanamafy ihany koa Joël Randriamandranto, ministra ny fitaterana, fizahantany ary fampahafantarana ny toetrano fa tsy misy fiara afaka mivoaka amin'ny fahatserana taxi bus raha tsy mandala amin'ny contrôle sanitaire izay napetraka eny anivon'ny fahatserana tsirairay.